Avaranantsika izay tontolon'ny baolina lavalava izay mbola anatin'ny vanim-potoana fifampiarabanina amin'ny fahatratrarana taona vaovao moa isika amin'izao fotoana izao. Anisany nanatanteraka izany ireo mpikatroka ity taranja ity ao amin'ny ekipan'ny US Cheminot izany niaraka tamin'ireo mpitantana sy ny mpikarakara eo anivon'ny Matarel tamin'izany no nahafantarana fa dia miverina amin'ity orinasany Matarel ity ny fitantanana ny kianjan'ny Malakam etsy Antanimena. Omby mifa iray novonoina ary niarahaninana tetsy amin'ny kianjan'ny Malakam nandritra ny fifampiarabana noho ny nahatratrarana ny taona vaovao 2024 teo amin'ireo mpilalao ny taranja baolina lavalava ao amin'ny Cheminot sy ny mpitantana ny Matarel. Nandritra ity fotoana ity no nanambarany ny mpitantana ny Matarel fa niverina amin'izy ireo ny fitantanana ny kianjan'ny Malakam. Sy omby anankiray sy vary entina ifampizarantsika, ifalitsika miaraka. Voalohany aloha no nahazonany kopy, faharoa manaraka an'izay no ny fahatratrarantsika ny taom-baovao ary ny fahatelo lehibe indrindra dia nahafahantsika indray igerean'ity kianjan'ny Malakam ity satria kianjan'ny Matarel izy ity niverina taminy noho ny fahavitan'ny contrat izay nifanaovana tamin'ny commune. Ho an'ny mpilalao kosa dia nanome toky iteka izay kapten'ny Cheminot fa anao ny tsaratsara kokoa hatrany izy ireo iarovana ny voninahitry ny Matarel. Raha ny zavatra nataonao azo lazaina hoe kely io raha hojerena aminao nefa be dia be tokoa io aminay satria io le nofikena amin'ny tampihavanana araka le fombantsika malagasy ka ny zavatra ho ampitanay ho an'ny fleuve nataon'ny Cheminot zany dia fisaorana amin'ny tafotafo amin'ny zavatra anohananao anay indrindra amin'ny sady amin'ny fahazahoantsika amin'ity kiandratsika ity dia engale mba iroborobo ohatran'izao daholo ny sportn'ny Cheminot rehetrarehetra fa tsy ny rugby ihany dia mbola mamerina fisaorana ihany anareo amin'ny zava-bitanareo fa dia hiezaka foana izay anao izay tratrin'herinay amin'ny zavatra atao rehetra misaotra betsaka tokoa. Ankoatra ny fiaraha-misakafo dia mbola nomeny ny Matarel vary roapolo lasaka ireo mpilalao. Nandritra ity fotoana ity dia anisy ny lalao fampisehoana nataon'ny Cheminot ho an'ireo mpiasan'ny Matarel.